ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Ry Avamalala, andro faharoa amin'ny carême enio. Miarabantsika rehetra natratra izao alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana febroary izao zay mbola ao anatin'ny fandiniantsika ny lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny tenin'Andriamanitra. Isaorantsika n'Andriamanitra lehibe hoe ny fotoanan'ny carême indray zay ahatsiarovantsika indrindra ny fahotantsika ka anatonatsika bebe kokoa amin'Andriamanitra ry havana. Ary koa mbola iombonantsika koa ny fijaliany Jesosy Kristy zay nasehoany tamin'ny aretany ny mafy ho antsika hatramin'ny azo fijaliana, dia mahatonga antsika iombona amin'ny fahorian'ny Tompo koa zany. Ary zay no mahatonga antsika alahelo ampanafa sarobidy loatra ny famonjen'Andriamanitra antsika ry havana. Anio ary ny mofinaina zay ho rahantsika miaino araky n'izay voalahatra ho vakiana dia hita amin'ny epistily ho an'ny Petera voalohany toko voalohany ny 9:17 ka hatramin'ny 10:20. Andeha ry havana hivavaka isika mialohan'ny hamakiana izany teny izany. Ry Andriamanitra ranay io, misaotra anao izay fa tsy mitsahatra mihitsy ianao manome ny teninao aminay, ary zay zava-mahagaga anay loatra azy dia niazahonay izany teny voalahatra zany amin'ny fotoana zay mampangetaheta indrindra halala ny marina amin'izay entinao hamonjenanay Tompo. Tamin'ity andro anio ity zao dia mampafantatra anay ianao ny amin'ny sarobidiny zany famonjena nataon'i Jesosy anay zany ka melomanao anay ao anatin'ny fanantenahana Tompo. Fa raha miorina ny finoanay amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia azonay antoka indrindra ny famonjena raisinay. Tompo, eto amin'ny tany mangetana tsy misy rano aneny misy anay, dia ilay zao tontolo zao mbola tena anjakan'ny ota, anjakan'ilay ratsy, nefa ao anatin'izany no tsy maintsy honenanay sy andraisanay ny famonjena. Ary zay no angatahany hoe aviry Jesosy, misa mahery ianao amin'ny fiainanay mba hahatonga ny rehetra ho fanaka voafidy ho amin'izany toerana lehibe olom-bovony zany. Ka dia mametraka indray zao herinandronay zao aminao zay satria manomboka ny asa amandrarandray. Ka dia tiana niaraka aminao, misaotra noho ny herim-panahy zay nomenao anay indray tamin'iny alahady iny, ary itombonay tao anatin'ny asa tsara rehetra noho ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana. Dia aviary Jesosy ny fanahy masina ny hitaridalana anay mandrakariva mba ho toko anay koa ny teninao zay voalahatra anio. Mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petera voalohany toko voalohany ny 9:17 ka hatramin'ny 10:20. Anaraka ny vaky-teny aritsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy, ary rahalay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro ny fivahinananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo amin'ny fitondratena dala zay azonareo tamin'ny tindrazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny ranjana akondro tsy misy kilema ary tsy misy petipetina, zay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao, fa efa naseho tamin'izao andro farany ny zao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba hiorenany finoanareo sy ny fanateranareo amin'Andriamanitra. Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miakatra, dia ny fankatiava fantatra amin'ny fo fa efa teraky indray ianareo sy tamin'ny voa mety loha fa tamin'ny tsy mety loha
dia ny tenin'Andriamanitra velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahatra, izay tsy mety ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahatra ka mihintsana ny voniny. Ary fa ny tenin'ny tompo maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny filazantsara izay torihina taminareo. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia izany teny izany no teny izay nambaran'ny apôstôly Petera ry havana. Eketsika zany andetsika tsy adevitra be hoe Petera marina ve no nanoratra. Fa izay voalaza eto dia nanoratra azy Petera dia eketsika izany. Ity Petera voalohany ity ry havana dia ao anatiny antsoina hoe epistily katôlika. Tsara ihany moa mba mahalala zavatra vitsivitsika mikasika izany epistily izany. Ireo epistily katôlika dia misy 7 izy ireo. Nalefa ho an'ny mpiangonana eran-tany moa ny tianana izany hoe katôlika dia maneran-tany. Izay ny dikany. Izany hoe tsy natao ho an'ny fiangonana tokana fa ho an'ny fiangonana rehetra. Ary dia reto avy izany Jakoba, Petera voalohany sy Petera faharoa, Jaona voalohany, Jaona faharoa, Jaona fahatelo ary ny Joda. Ireo izany no antsoina hoe epistily katôlika, voasoratra ho an'ny olona rehetra izany na ny fiangonana rehetra izany. Izay hita ry havana ary dia hoe ny mahasamihafa sy mampisongadina ireto apôstôly izay nanoratra epistily reto ary manamarika izany ny hafatra izay entiny ao anatin'izany epistily izany. Eto dia araka ny fandaniana dia hoe Jaona apôstôly ny fitiavana, Paoly apôstôly ny finoana, Jakoba apôstôly ny asa ary Petera dia apôstôly ny fanantenana. Ka io apôstôly ny fanantenana io izao no nanoratra n'izao teny izao. Ary raha mamitona antsika koa ka mijery ny apôstôly Petera eo amin'ny soratra rehetra izay nosoratany dia tena hita ry havana izany hoe mamerina ny olona amin'ny fanantenana izany ny apôstôly Petera, fa mampahery ny kristianina tokoa izy ao anatin'ny fizaham-toetra mamay izay nanjo azy, ny fampahoriana samihafa izay nanjo azy, dia hita fa tena hoe manana fanantenana tokoa ny kristianina noho ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy. Ary dia tsara ho tsaroana moa izany ry havana. Ka eto raha mijery izany andiny soratra masina izany tsika, ny zavatra hita dia izao hoe azo atsangana ho loha hevitra ihany fa manome fampanantenana ny kristianina ny mpanoratra eto fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona rehetra dia hita indrindra fa miantso azy hoe ray. Fampanantenana izany izay omena ny olona izay mahafantatra ny tenany, miantso ny tenany, milaza ny tenany hoe zanak'Andriamanitra dia miantso an'Andriamanitra ho ray izy. Atsika vadika any izany hoe izay rehetra manonona ny anaran'Andriamanitra hoe ray dia manana ny fanantenana izy ary dia mba reto hoe tena zanak'Andriamanitra izy. Zay ry havana no foto-kevitra izay hita eto ka ho jerentsika hoe raha zanak'Andriamanitra marina ry ianao dia inona re no tokony ho tsarovanao eo anatin'izany? Raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia inona no tokony tsarovanao anatin'izany? Ka ny voalohany hita eto ry havana dia tsy maintsy mitondra tena araka ny filazantsara ny zanak'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 7:10 izany. Tsy maintsy mitondra tena araka ny filazantsara ny zanak'Andriamanitra. Ny filazantsara ne Jesosy Kristy nolazaina amin'izany dia ilay nitondra ny fahazavana teto anivon'izao tontolo izao, ilay niran'Andriamanitra mba hamonjy an'izao tontolo izao, ary indrindra ilay fototra mihitsy
manova ny fiainan'ny kristianina hoe zay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarana. Fiainam-baovao nge zany ry havany. Ary Paoly azy de milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao reo. Mamitiny zany hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika de milaza tsika n'Andriamanitra ray eo ary afaka manonona izany de tsarovy indrindra ry havana fa tsy maintsy mitondra tena araka ny filazantsara isika. Teny hoe tsy maintsy moa de somary mandidy ihany. Zany hoe tsisy misafidy ho anao zany hoe tokony ve sa tsy maintsy ve. Fa zay ry havana amin'ny teny zay ilazana amintsika kristianina mba ho entitra kokoa, mba ho matotra kokoa zany. Tsika mantsy araka maha-olombelona tsika de indraindray manatamora zavatra zay ry havana. Fa rehefa rainao nge Andriamanitra de zanaka ianao de manahaka an'izany Andriamanitra zany. Ao ny fahamasinany, ao ny fahamarinany, ao ny famindram-pony, zay toetrany rehetrarehetra de tahafintsika zanaka zany. Fa raha tsy zanaka zany tsika de tsy zanak'Andriamanitra zany. Ka inona marimarina ry havana fa zay le teny hoe tsy maintsy mitondra tena isika arak'izay filazany tsara izay. Ary dia tsy hoe amin'ny fotoana sasany ihany fa amin'ny andro rehetra zay ivahinianantsika ety an-tany, amin'ny androm-pahavelomantsika de asehontsika aza amin'ny fitondran-tena zany ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Dia raha fitinina de hoe andao andeha araka ny fanahy isika. Ary ny karemy de mampianatra antsika mihitsy inona zany hoe lalana araka ny fanahy zay hodiavintsika zany. De tsy lavitra zany fa ny soratra masina de manambara an'izany. Fampianarana momba ny karemy de mikendry an'izany mihitsy hoe olona mandeha araka ny filazantsara ny kristianina, manadino ny zavatra ny efa lasa rehetrarehetra tsy metimety rehetra, fa mitondra ny fiaina kosa ho tena fiainam-baovao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny Kristy. Raha izany ny ry havany de taritiny sika hoe tsy kilalao le mivavaka. Tsy kilalao ny fanarahana ny tompo satria fototra indrindram-baza hotsika fiainana vaovao zany zay efara indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Ka nahoana moa raha tomboka an'io tsy misy fangatakandro intsony ny mba hivoahantsika ho tena kristianina mpanaradian Jesosy Kristy ary dia mana-tena indrindra fa amin'ny andro tsika iainantsika amin'izao eto anivony zao tontolo zao de tena zanak'Andriamanitra tsika ary de ho zany tokoa isika amin'ny fiainana rehetra. Fa ny zavatra faharoa ry havana zay hojerentsika koa raha hoe mampanatsetina antsika zany ny mpanoratra na i Petera arak'izao sorany zao fa zany zanak'Andriamanitra zany koa dia tena atao sarobidy mihitsy ny nanavotana azy. Sarobidy mihitsy ny nanavotana zany kristianina izany. De hitantsika eo amin'ny 20 sy 20 zany. Eo amin'ny 20 sy 20 no ahitantsika zany sarobidy ny nanavotana antsika. Andenge ho arahantsika ihany le teny zay ilazan'ny Petera zany hoe manahoana zany hoe sarobidy nanavotana antsika zany. De zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fantatsika fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina izay fantatra raha teo izay tsy mbola ary ny fanorenana n'izao tontolo zao fa efa naseho tamin'izao andro farany zao nohon'ny aminareo. Hatreo ny 20 zany ry havana de maneho amintsika le asarobidiny famonjena zay nataon'Andriamanitra atsika. Tsy mba hoe tamin'ny volana, tamin'ny zavatra hafa fa tena ny rasoany zanany mihitsy nentiny zay namonjena atsika araka izany teny izany. Raha izany teny izany no ambara dia mampahery atsika rehetra mba hanana fanantenana fa tena sarobidy amin'Andriamanitra tsika zany
satria ny rany zanany no nividianany atsika. Dia ary havana angataka amin'ny tombo hoe tombo ampitomboy ny finoanay mba hanekena izany ka nananay fanantenana tokoa fa ianao mihitsy no nanavitra anay tamin'ny rany Jesosy. Fa ianao mihitsy nanavitra anay tamin'ny rany Jesosy. Ambadika izany anie ry havana. Dia tsy misy azahoantsika antenaina azahoana famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Ankoatran'izay ry havana dia tsy misy famonjena azo vidiana vola aman-karena. Tsy misy famonjena azontsika raisina koa amin'ny fahatsaratsika na ny toy izany, safiditsika zany. Tsy misy famonjena koa nefany ho takatry ny saitsika arak'izay maha olombelona mpanotatsika. Fa zany rehetrarehetra zany moa dia manao hoe Andriamanitra irery ihany izay mahery noho ny zavatra ny tany saiko ireo zany. Io ihany no afaka hamonjy antsika. Soratsika ny tompo ry havana raha afaka mandre zany tsika amin'ity andro an'io ity. Fa sarobidy eo amin'Andriamanitra ny maha olom-bo vonjy atsika. Fandehantsika ry havana iampita eo amin'ny andininy manaraka. Dia ny faha 20 sy ny manaraka zany. Ny voalaza ry havana andininy faha 20. Raha toa tsika nijery hoe sarobidy amin'Andriamanitra na ny votana antsika fa raha soa ny zanany, dia inona moa zany ny fanantenana tokony ananantsika? Koa noho izay ry havana, mampanantena antsika zany Andriamanitra, fa raha tena zanak'Andriamanitra tsika miantso azy hoe ray dia izao aoka ary izay mino an'izany dia iorina tsara ny finoany sy ny fanantenany an'Andriamanitra. Aoka ary izay milaza ny tenany hoe mino hoe zanak'Andriamanitra izy mba iorina tsara ary koa mba anana fanantenana ny amin'Andriamanitra. Ny andininy faha 20 sy 21 no ahitantsika an'izany. Ry havana malala amin'ny finoana tokoa nge no anekentsika hoe zanak'Andriamanitra tsika. Andriamanitra mihitsy mantsy manambara ny tenany hoe ary zaho rainareo ary ianareo kosa zanako. Dia mitoetra zany hatramin'ny farany fa mihazona ny teniny miheny Andriamanitra. Any amin'ny testameta taloha dia miverimberina zany. Ary noho izay dia tokony mbola hiainantsika amin'izao andro iainantsika izao tokoa hoe tena zanak'Andriamanitra tsika. Porofony zany ange ny famonjenantsika. Fa ny zanan'ilay tokana dia nomeny antsika. Ka eo anatrehan'izay zany dia noho ny amin'ny Jesosy koa raha mino an'i Jesosy tsika dia afaka miantso an'Andriamanitra hoe ray. Manana ray zany tsika dia io Andriamanitra io izay nanome antsika an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Tena Andriamanitra ry havana no mampiorina ny finoana. Satria marina izay lazain'izany tena Andriamanitra zany ka dia ho arahantsika izany, angatoavintsika izany. Ka raha eto ry havana dia manontanytsika hoe anontaniantsika mino ve ianao, mino an'Andriamanitra ianao? Valiny dia zany eny mino mamaly zany daholo tsika rehetrarehetra. Ka tena aseho amin'ny fiainana zany io finoana izay ananantsika io ry havana. Ka aoke, mora ny miteny hoe mino aho. Fa tena aseho kosa amin'ny fiainana zany. Ka aoka ry havana mba iorina tsara ary ny finoanao sy ny fanantenanao tompo. Miorina tsara. Ny hoe miorina tsara nge dia tahaka ny trano ahorona eo ambony vatolampy. Dia izay tokoa ny fanoharana lain'izay Jesosy Mateo 7. Ery amin'ny andininy fa 21 sy ny manaraka ery. Izay mitanisa fa raha ny endrina norona ny tranony teo ambony vatolampy. Dia izany ny fanoharana amin'ny olona izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Eo ambony vatolampy mihitsy ny azy ny trano no orina. Ka na avy azy izy ny orana, ny rivo-doza, mifofofo, mitady ampenjera ny trano, dia izao tsara orina ny trano fa teo ambony vatolampy ka tsy enjera mihitsy izy. Tena fahendrena ho antsika kristianina ary ny
miezaka ry havana mba andray ny tenin'Andriamanitra izay efa nampianarina sy nitorianantsika aoka re mba hiorina amin'izany tenin'Andriamanitra izany ny fonoantsika. Be dia be ny zavatra miseho ny fiainantsika noho ny fihazakazahany fandrosoana izany. Dia misy an'izao misy an'izao indray eo amin'izao tontolo izao. Tsara ny fandrosoana, tsara reny. Fa saingy mba ho aina kosa mamantatra hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izany sa tsia. Dia sy vano ry havana, sy vano izany. Dia eo no atsapana hoe raha miorina tsara ny finoanao eo amin'ny Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra izany eo ambony vatolampy izany dia miorina koa ny finoanao an'Andriamanitra. Tsy misy naisotra intsony ny finoanao fa tena atoky ianao an'Andriamanitra ilay tomponao ary dia tsisy naisotra izany eo amin'ny fiainana. Tahaka ny any antenantsika mbola ho avy Jesosy. Mbola ho avy Jesosy. Eny amin'ny rahona ny lanitra. Hifarana ny tantara n'izao tontolo izao ka hiatrika fitsarantsika. Tsisy manala an'izany intsony. Tsy misy afaka hanala izany finoana izany miorina. Fanantenantsika ny Jesosy Kristy hoe mpamonjy mikarakaratsika tiantsika tsisy manaisotra izany ry havana. Aoka ary mba ho ekentsika izany. Ary ny farany rehefa mijery ny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 dia manana ary fanantenana no ny herin'ny tenin'Andriamanitra izay velona sy maharitra. Eo amin'izay ry havana dia velomin'ny Paoly mihitsy ny fanantenantsika. Tsika ingy andro ny carême zao dia malala hoe miaikey eloko andro ny fibebahany ary ampitodika antsika amin'izany mihitsy ny perikôpa. Dia tsika mihitsy izany ilay lazainy teny hoe efa nodiovinareo ny tananareo tamin'ny fanarahana ny famarinana ho amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Zany santionana iny. Ilay toe-panahy izay tenenana antsika no ny herin'ny tenin'Andriamanitra dia tonga olom-baovao tsika ao anatin'izay hoe finoana ny Kristy izay. Dia tazono izany ry havana. Noho izay dia manana ny fanantenana tsara izay miorina eo anatrehan'i Jesosy izany. Fa isika dia izao hoe maharitra ane, velona sy maharitra ny tenin'Andriamanitra izay ananantsika. Izao moa tsara ihany jerena izany hoe manahoana izany hoe tenin'Andriamanitra velona sy maharitra ambary amin'ny 5:20 izany. Fa izao ny zava-misy ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ary izay mety voninany dia tahaka ny vonin'ny ahitra, malazo ny ahitra ka mitsana ny voniny. Fa ny tenin'ny Tompo kosa dia maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin'ny filazantsara izay nitoriana taminareo. Mazava tsara izany amin'ny 2:20 sy 5:20 izay. Fa dia io tenin'Andriamanitra io izay tena iankinantsika ary ijorotsika vavolombelona, torontsika sy ambarantsika io, dia manambara io fa raha maharitra mandrakizay tsika eo amin'ny fandraisana sy fitoerana amin'ny tenin'Andriamanitra dia indro tokoa ry havana fa mandray ny filazantsara tokoa tsika ho tena fiainana. Ho tena fiainana ny filazantsara amin'izay fotoana izay. Tombony hampahiratra ny masom-panahintsika ry havana ka halalantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay nomena antsika amin'izao alahady voalohany ho an'ny carême izao. Ndreto ary havanao rafitinina izany rehetrarehetra izany dia izao no tokony ho tsapantsika hoe manana ary fa mampanantenantsika ny Tompo fa zanak'Andriamanitra tsika satria ny antso azy hoe ray. Ka indreto misy lalana izay tokony andraisana fanapahan-kevitra hoe raisina izany hiainana izany hivelomana izany. Dia izao izany ry havana. Mampanantena antsika n'Andriamanitra amin'izao hoe zanak'Andriamanitra izao tsika koa tsy maintsy mitondra tena araka ny filazantsaritsika. Ny faharoa, sarobidy loatra tokony nanavotan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny rano zanany ka dia tokony ho sarobidy koa no resantsika ny famonjena. Noho izany koa dia aokary izay manonona ny anaran'ny Tompo miazona ny fahamarinana dia tian'ny tenin'Andriamanitra izany dia miorina tsara izy amin'ny finoany sy ny fanantenana izay omen'Andriamanitra azy. Ary ny farany dia izao hoe manana ary fanantenana
noho ny heriny ten'Andriamanitra izay velomana sy maharitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany aneny voninahitra fa dia ho amintsika rehetra aneny fahasoavany Jesoa Kristy Tompo. Amen. Dia tsika ry havana ry vavaka, saotra indrindra Jesosy raha nomenao anay ny teninao, dia mangataka izay Tompo ampitomboiko tokoa ny finoanay ary mba halalanay ny sarobidin'ny teninao izay irenay teto tamin'izao andro anio izao. Indro ny rano son'i Jesosy no manafaka anay ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary indrindra manadio anay kosa mba handraisanay ny famonjen'i Jesosy. Ka dia diovy izay Tompo mamelany elokay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy ary no angatana izany ampitomboy ny finoanay. Akao amin'ny vavaka izay ho an'ny tsy mino rehetra, ampitomboy ny finoan'izy ireny. Ary dia hotahinao Tompo anaiza misy ny tanoranay, mba ho hatratra ny tanjona koa izy ireny ka hitoetra amin'ny tena finoana marina, ka ianao no mpampianatra azy ny teninao. Ho mamy neneny mandinika izany teninao izany Jesosy. Dia mivavaka koa izahay ho an'ny firenenay. Ianao no mahay zavatra rehetra, dia izahay mba ho fitaovana ihany eo am-pelantananao amin'ny fitoriana ny filazany tsara, dia apetraka tanteraka eo aminao izany. Ka dia ampitomboy ny finoanay Jesosy. Misaotra Tompo. Mivavaka koa izahay ho an'ny fiangonana kristianina rehetra n'aiza misy azy. Dia ho fiangonana velona maharitra amin'ny teninao anie, tsisy ho fantany afa-tsy ny sitraponao Andriamanitra irery ihany. Dia mivavaka ary izay ankehitriny ho an'ny fitandremana misy anay ity sy ny zanaka ampelezana n'aiza misy azy, mba hiara-mientana hatrany-koa eo amin'ny fampandrosoana Tompo. Dia aokara ny fanahy masina no hanamasina anay rehetra ary hitarika anay mba ho kristianina izahay. Fiainanay amin'izao herinandro izao dia apetraka eo aminao Jesosy, ny fahoriana, ny fifaliana, ny fiadananao, dia mba ho aminay rehetrany. Dia misaotra indrindra Jesosy. Sitrakay ny kambana mivavakay amin'ilay vavaka izay nampianarany zanakao manao hoe: Rahanay izay ny lanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay atamtariny ny lanitra, miloanay mizay amin'sazo aminay, ary mamelany elokay, tahaka ny amelany izay leka taminay, ary azatotranay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka amintsika ary nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'izao herinandro izao ary dia mahereza sy matanjary havana. Hitahy anao ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapirana ny tavany aminao ny Tompo ka mindra fo aminao, ananitra ny tavany aminao ny Tompo ka nomeanao ny fiadanana. Mandehana ary amin'izao herinao izao ho aminao an'izany fanantenana tsara izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aneny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tanura o avia, mitsangana mituria, ambarao lai famonjena kasai, avia vituri Kristi. Nieri nifanai no mumbatsika, ahatu mumbana nidi. Ondea aminyendika sarika, Nuriturina ni Kristi.
aviavy torio Kristy. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana.